ho apetraka amin'ny toerany mahafilohan'ny repoblika azy Andry Rajoelina amin'ny sabotsy ho avy izao ary tsy maintsy ho tafapetraka. Efa manao ny fomba rehetra izay hatafapetraka azy eo ny fitondram-panjakana ankehitriny. Nitsidika ny lapam-panjakana Iavoloha i Andry Rajoelina androany niona tamin'ny filoham-panjakana mpisolo-toerana Général Ravalomanana Richard. Resaka maro samihafa no ny fanaovan'izy ireo tao anatin'ity lapam-panjakana Iavoloha ity. Fa nifantoka kokoa amin'ny fianianana izay ho atao amin'ny sabotsy 20 Desambra 2024 ho avy izao. Nitanisa ireo vahiny ho tonga anatrika an'izany fianianana zany Andry Rajoelina tao anatin'ity lapam-panjakana ity. Ao anatin'izany ny président ny Union Africain, filoha SADC, ny filohan'ny BAD sy ny maro hafa. Anisan'izany ohatra ny ho avy ao anatin'io cérémonie d'investiture na lanonana fametrahana voa ofisialy amin'ny mahafilohan'ny repoblika dia ho avy eto ny président ny Union Africaine izay filohan'ny Comore, ho avy ihany koa ny président ny SADC izay filohan'ny Angola, ho avy ihany koa ny président ny BAD na ny Banque Africaine de Développement satria moa Madagasikara dia anisany tena manana tetikasa betsaka isika ary efa niresahako tany ao ny ireo fanaovana barrage hydroélectrique mikasika ny fampikarana herinaratra zany mba ahafahantsika mandroso aingana, ao ny mikasika ny fambolena, ao mikasika ny lalana dia ho ampiana ary hojerevana akaiky daholo ary manamarika ny fahavononany BAD no tena ankalazana aty. Manoloana ny resaka fianianana amin'ny sabotsy ho avy izao, tsy mandry ny sain'ireo mpitondra fanjakana ankehitriny, tsy mandry ihany koa ny sainy Andry Nirina Rajoelina izay ho filoha ofisialy amin'izao sabotsy ho avy izao. Satria nahoana? Fantatr'izy ireo fa maro ny malagasy tsy mankasitraka ny fahalanenan'ny Rajoelina tamin'ity fifidianana ity. Endrika ivelany fotsiny ireny resaka hita amin'ny tambazotra-tserasera sy amin'ny télévision maro samihafa ireny hoe filoha lanim-bahoaka i Andry Rajoelina, filoha tiany vahoaka ary mbola mamim-bahoaka i Andry Rajoelina. Profon'izany dia zao, mpitandro filaminana 9,000 be zao no mihetsika mandray andraikitra amin'izao fanomanana investiture ny Andry Rajoelina izao. Fa nahoana loatra no 9,000 be zao no andray andraikitra? Fa nga misy crise eto amintsika? Fa nga misy manakorontana? Nanamafy colonel Randrianarimasy Rado fa tsy andefitra amin'ireo izay minia mandika lalàna na koa mioapifa amin'io fotoana io. Zavatra roa araka izany no mety hitranga, na hisambotra na tonga dia hitifitra ireo izay olona minia mioapifa amin'ny fotoana io. Araka izany dia fampitahorana sy fampiororona ny vahoaka malagasy ny zavatra ataon'ireo mpitandro filaminana ireo. Tantandalana zany Madagasikara. Ny dikan'izay zany dia tsy andefitra velively zany zay amin'izay olona mioapifa amin'ny fotoana io. Efa betsaka ihany koa zany ny angom-baovao azony ety ampelantanana. Ka izay indrindra ny tenenana eto hoe izay mioapifa tsy andeferana mihitsy. Profo hafa ankoatr'izay hoe tsy mamim-bahoaka i Andry Rajoelina, nanambary préfecture n'Antananarivo Général Angelo Ravelonarivo tsy azo atao ny manao hetsika politika ary tsy azo atao ihany koa ny manao fihetsiketsehana. Ny tena loza amin'ny zavatra noresahany ity préfet n'Antananarivo ity dia tsy azo atao ny maneho hevitra mahakasika ny tsy fankasitrahana ny investiture ny Andry Rajoelina. Raha ohatra ka tena misy ny fanehoan-kevitra tsy fankasitrahana ny fianianana ataony Andry Rajoelina, tsaratsara kokoa angambo tazomina samrery hoy ity Général Angelo Ravelonarivo préfecture n'Antananarivo satria mety ampidoza amin'ilay olona izay maneho hevitra izany, tsy andefitra ary hisambotra ireo olona izay minia manao an'izany izy. Tsy azo atao mihitsy amin'ny manifestation politique amin'ny herinandro ity sy ny manaraka moa zany satria tsy maintsy hitohy amin'ny sécurisation ny fin d'année zany ny mesure raisina zany dia tsy azo atao ny manao manifestation politique rehetrarehetra. Efa tsy anaiky izy dia aoka ho tazony any amin'ny anzy fa tsy manifestevana ty velona zany fa tonga izay dia mandray fepetra avy hatrany. Efa raisina ho fanakorontanana zany zay satria ny ara-dalàna efa nahazo reconnaissance internationale
dia tsy manan-kery daholo zany sy eritreritra hoe mbola anakorotana anio hoe tsy anaiky zao fa tonga izay dia mandray fipetrava hatrany tonga dia isy ny fisamborana raha ohatra ka misy minina manao izay. Manoloana zany rehetra zany dia naneho ny heviny manokana i Rivo Rakotovao filoham-panjakana teo aloha. Raha ny fahitany toe-java-misy zao dia miaina ao anatin'ny jadona i Madagasikara. Lasa atao fitaovana herim-pamoretana ny mpitandro filaminana. Investiture ny Rajoelina no homanin'izy ireo. Ny mpitandro filaminana indray no tena mivalampatra eraky ny televiziona sy eraky ny tambazoan-tserasera, mampitahotra ny vahoaka izay aneho hevitra, maneho ny tsy fankasitrahana. Raha le sary fotsiny aloha jerena dia ozy ianao hoe misy directoire militaire ve zany atao amin'ny firenena, satria toy ireny ny atao rehefa misy ny savotaka, misy ny tsy fandriampahalemana, misy ny crise eto amin'ny firenena, misy ve zany, satria zay sary ampiseho reto olona reto. Isak'izay mihetsika dia ny maramila, zadary, polisy no tonga amin'ny teninao zay hoe dia mampitandrina, mampiororo, milaza fa ho samborinareo. Fikarakarana investiture nresahana nefa dia isak'izay mandeha dia ny begalona foana no mijoro fa tsy mananasa izy ireny no zany no atao dia fantatra nefa mpitandro amin'ny filaminana. Mampitodika ny sain'ny fitonam-panjakana ankehitriny Rivo Rakotovao filoham-panjakana teo aloha. Ny fampiasana ny mpitandro filaminana izay ataon'ny fitondrana ankehitriny dia tsy midika fa matanjaka izy ireo. Ireny rehetra ireny dia midika ny fahalemen'ny fitonam-panjakana. Hita mazava fa mahatahotra mafy ny fitonam-panjakana ankehitriny sao sanatria tsy tafapetraka eo i Rajoelina. Mpitondra teo fa rehefa manana ianao, manana ny toe-tsaina ambony ianao, mampitantana anao hoe afaka maneho ny heviny ny olona, tsy voatery mirotaka maneho ny hevitra, tsy hitako izay problème anao amin'izany mampitondra anao. Fa matoa ianao mipetraka anatin'izay ororona herisetra zay dia mietrehitra ianao fa tanjaka zany mampitondra, fahalemeny zany mampitondra, mampiseho fahalemeny zany. Fa ny mpitandro filaminana ne manao ny asany foana fa tsy zay ny tiako lazaina, tsy zay ny ataonao eo amin'ny laona. Rehefa zay ny ataonao eo amin'ny laona dia mampiseho ianao zany fa matahotra ianao sao dia mikorotana maramila, matahotra ianao sao dia tsy manaraka baiko tsony ny olamenao baiko, matahotra ianao sao dia tsy manaiky ianao tsony ny tribunaly dia samy miaraka. Naneho ny heviny manokana ihany koa i Kotilehilahy Maitsoambo, mampametra-panontaniana ho izy ny fampiasan'ireo mpitandro filaminana enina arivo be zao hiantoka ny fametrahana ny Rajoelina amin'ny sabotsy ho avy izao. Fa nahoana? Ny valiny dia fantatry ny fitondram-panjakana ankehitriny fa tsy ankasitrahany malagasy ny fiverenany Rajoelina eo amin'ny fitondrana. Ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny herim-pamoretana no sisa no vahaolana hitan'izy ireo fa mety. Filoham-pirenena solitoerana. Filoham-pirenena izy ao fa tsy attaque général herim-pamoretana. Io ny préfet dia jereo miaramila miandry antsika 8,000 analamanga. Dia eto nametraka hoe tena sécurisé daholo rehetrarehetra. Maninona moa zany no obligé ireo olona ireo zany namoaka an'ireo inona moa zany bataillon, amoaka an'ireo légionnaire ireo amina investiture président. Fa maninona ny manao an'ireo satria fantatra reo fa tsy akasitrahany malagasy le zavatra mandalo. Terena amin'ny malagasy, force ana malagasy apetraka amin'ny malagasy hoe ty filohanareo. Nanamafy ihany koa i Kotilehilahy Maitsoambo fa miaina ao anatin'ny jadona ny vahoaka malagasy. Tsy misy mahazo miteny mahakasika ny filoha izay apetraka ny fitondrana ankehitriny, nefa dia olona ho filohan'ny malagasy no apetraka eo. Fa nahoana ny malagasy no tsy mahazo miteny? Raha amin'ny Kotilehilahy Maitsoambo manokana, raha ohatra ka filohan'ny malagasy rehetra no apetraka eo dia manana zo 100% ny malagasy aneho ny fankasitrahana ny filoha izay ho tonga eo, aneho fisaorana. Manana zo ihany koa ny malagasy aneho ny tsy fankasitrahany ny filoha izay ho tonga eo, aneho ny tsy fanekeny ny fijoroan'ny filoha izay ho tonga eo, satria manana zo amin'izany ny vahoaka malagasy. Ka ny tsika zany satria misy olona manakaja avy any ivelany dia nao tompon-tany tsy mahazo mikaozy, tsy mahazo mietsika, tsy mahazo maneho hevitra. Grave ne zany. Inona moa zany raha iny Madagasikara le manakaja avy any ivelany? Ny manakaja avy any ivelany ve ny important
N'important andriamatoa izy moa préfet malakatsa avy any ivelany ve no tokony omena lalana sa malagasy toko tanindrazana firenen'ny malagasy io a filohan'ny malagasy io a ka raha ohatra malagasy tsy d'accord amin'ny filoha io a dia manana lalana tompoko le malagasy aneo ny heviny imanifester fa manina dia hoe milaza le préfet milaza hoe satria misy olona invité avy any ivelany dia le malagasy to dia gadrana direct zay mihetsika samborona direct tifirina direct ny gasy raha mihetsika amin'io zavatra io raha aneo a ina moa zany ny tsy ina moa zany tsy fanekena zava-misy maneho ny heviny afaka milahatra tsotra. Koa ty lehilahy Maitsoambo dia nanakena mafy ny valandresaka mifangaro fampitahorana ny vahoaka malagasy izay nataony Général Ravalomanana filoha-mpisolo toerana ankehitriny. Nanakena ihany koa ny valandresaka mifangaro fampitahorana izay nataony colonel maro samihafa. Nanakena ihany koa ny valandresaka mifangaro fampitahorana nataony préfecture Antananarivo. Nokianiny koa ty lehilahy Maitsoambo ny teny izay nataony Général Richard Ravalomanana hoe iza zao no entiny mitondra fanjakana. Raha misy ny konikonina hanakorontana dia tsy handefitra mihitsy i Général Ravalomanana Richard. Internet sy sisany andao kortanina andao atoan'izao andao atoan'izao za aloha mbola mba miangavy ihany samy malagasy tsika za zao no eto za zany a mandala ny fandriampahalemana sy filaminana ny anaiko arak'izay azo atao hoe la punition pour objet de redresser la conduite en base de la discipline atsika. Tsy toetsain'ny olona mpitondra no manao zany firesaka izany hoy koa ty lehilahy Maitsoambo. Fampitahorana sy fampiororona iny resaka nataony Général Richard Ravalomanana iny. Ohatrany hoe tsy fantany fa filoham-pirenena mpisolo toerana izy, filoham-panjakana ary filohan'ny malagasy ankehitriny izy. Dia etony koa Général Bomba koa milaza hoe amin'izao ohatra izy dia za aloha ny eto iretinareo hoe filoha ina moa zany mpisolo toerana izy ao. Ina nandraikitry ny filoha mpisolo toerana fa ny andraikiny eo a dia eri-pamoretana le filoha atsika amin'ny misolo toerana zany eri-pamoretana hoe mitandray aminareo zay ny zavatra tenen'io a mitandray aminareo fa tena tsitsitsy mihitsy zay ozy izy dia olona ohatran'ireo moa zany filoha nanakena ny resaka nataony préfecture Antananarivo ty ihany koa ikoa ty lehilahy Maitsoambo mahakasika fampitahorana fampitandremana sy fampiororona nataony ity préfet ity. Raha ny fahitany koa ty lehilahy Maitsoambo manokana Andry Rajoelina no arovan'izy ireo fa tsy ny malagasy. Zany hoe Andry Rajoelina aloha zay vao ny malagasy. Raha misy ny manelingelina izany tombotsoany Andry Rajoelina izany dia tsy handeferan'izy ireo satria Andry Rajoelina aloha zay vao ny malagasy. Zany tsy mahazo manao fihetsiketsena, tsy mahazo maneho hevitra, tsy mahazo mitena, tsy mahazo ina moa zany maneho ny etaitapony ny malagasy raha araka filazany ty ina préfet ty. Dia izy eo zany ina moa zany i Andry Rajoelina ny arovana eo fa tsy malagasy. I Andry Rajoelina ny arovana eo satria matony ny olona misy ny anao manifestation dikan'izany tsy ina moa zany tsy d'accord izy amin'le zavatra mandalo. Taiza nisy ta Madagasikara hatramin'izay hoe tenao tsy d'accord amina investiture président tsy ary nisy zany amin'ny tantarana Madagasikara. Misy filoha vaovao asanatra tonga eo ny filoha taloha sy ny rehetrarehetra miaraka mandrotro eo dia manao passation dia ankaravona fa manino ty dia tokony eritreritra izy hoe manino matony ny olona amin'izao fotoana zao ny fofona anao fihetsiketsena dia satria forcena tamin'le zavatra natao le fifidianana efa tsy d'accord ny olona hoe aoka raha ngala fifidianana mba ilamina aloha ifampidinika ahoana ny fomba anaovana azy tsy te halala fa zay milahatra dia tsy firina lacrymogène, tsy firina bomba, tsy firina mitongony gadraina. Nokianiny koa ty ihany koa ity fanehoan-kevitry Général Richard Ravalomanana ity filoham-panjakana mpisolo toerana ankehitriny hoe tsy azon'ny Général Ravalomanana mihitsy ny antony tsy hatiavan'olona ny Andry Rajoelina
nefa dia candidat anankitelo be zao no nanana nationalité vahiny fa nahoana no Andry Rajoelina irery no alam-bahoaka. Zay ny fanehoan-keviny tamin'ity vidéo ity. Candidat vazaha zao no tsy ekena ny vazaha eto fa maninona moa nisy candidat anankitelo angizy manana nationalité française ao telo. Za tsy miteny hoe zako satria ko présidentielle za miaro amin'ny candidat Andry Rajoelina fa mba olona mba misaina ihany hoe telo venao dia manana ny anankiray ihany no enjehanao fa tsika samy vahiny daholo efa loza ny toetrandro zany amin'ny fanatontolona amin'izao le hoe fahalalana vahiny io. Toetsaina lomorina zany toetsain'ny olona tia kely zany toetsain'ny olona tia anao ny zavatra raha tena ohatra anao miteny hoe aty mila vazaha maninona ianao no any ata ny vadinao ary mipetraka any an-dafy any Frantsa. Raha ny fahitany Kotelela Maitsoambo iny fanehoan-kevitra General Richard Ravalomanana iny dia tena ambany be mirefarefa amin'ny tany. Filoham-panjakana ankehitriny izy nefa tsy fantany akory ny article 42. Tsy fantany akory ny lalàna mifehy zo pirenena malagasy. Eny mety fantany ihany fa minia manao manipulation. Tsy reraka ny mampatsiahy ary nanazava indray mandeha ny article 42 Kotelela Maitsoambo mampianatra ny General Ravalomanana filoham-pirenena mpisolo-toerana ankehitriny. Ny zavatra nytegneny ridicule be maly. Ohatsy izy hoe tsy azoko mihitsy ny tsy tiavanareo ny Andry Rajoelina. Maninona ny Andry Rajoelina no korotanareo nefa ny anankitelo zareo tao ny nationalité française. Anankitelo zareo tao tamin'ny candidat tao ka alazy fa ina moa zany nationalité française dia maninona Andry Rajoelina tsy amalanareo. Tsy azo tsy zavatra azo mihitsy zany mikasika le article 42. Tsy zavatra azo mihitsy zany mikasika 42 ny code nationalité. Tsy azony koa ny ina moa zany ny règlement hoe amin'ny fanomezana certificat de nationalité hoe any amin'ny ina moa zany tribunal de première instance anaovana azy dia rehefa misy tsy manaiky ny any mirefugie any zay vao mandray ina moa zany antanana lizy ny ministère ny fitsarana tsy fantany zany dia aveo le faitiny tsy manana nationalité malagasy dia tokony tsy rarany ny article 46 amin'ny haute constitution. Olotsotra izy filoham-pirenena tsy fantany zany fa naza mitratra izy hoe tena tsy mirevany Andry Rajoelina mihitsy reto olona reto tsy azo mihitsy tsy reven'ireo tona Andry Rajoelina nga moa zay tsy mirevany Andry Rajoelina nga tsy mirevany Andry Rajoelina fa tsy manaraka tsy ara-dalàna filatsany Andry Rajoelina izy ve. Ankoatr'izay hita mazava fa tsy maintsy ho tafapetraka eo i Andry Rajoelina manao zay farak'izay hery ny fitondram-panjakana ankehitriny mampiasa miaramila mampiasa zandary, polisy sy ireo hery mpamoretana maro samihafa. Fa ny tena olana dia zao raha tafapetraka eo i Andry Rajoelina dia tsy ala eo intsony ho vainy io lalam-pandroenana io ho amin'ny tombontsoany manokana. Mbola afaka milatsaka indray izy amin'ny fifidianana manaraka ary tsy maintsy ho lany. Raha ny scénario zay hitany Kotelela Maitsoambo dia mety ho lasa monarchie miaraka amin'ny hery mpamoretana i Madagasikara satria tsy ho isy afaka nohitra azy. Namana ankaiky azy daholo ny miaramila, zandary, polisy sy ireo hery mpamoretana maro samihafa ito amintsika. Fa ny olana dia zao zany ny afaran'le Madagasikara ina moa zany junte militaire ohatra ny ana Birmanie, dictature militaire zao zany mahaza Madagasikara ary ny zavatra sura dia zao tsisy afaka mihetsika malagasy zao ary tsisy afaka hetsika mihitsy mandritra ny mandany Andry Rajoelina anatin'ny 5 taona. Tapitra io ovany ils sont capables de modifier la constitution pour que Andry Rajoelina puisse encore se présenter. Ovany ndray constitution dia Andry Rajoelina mbola ilatsaka indray zany hoe zany lasa ina moa zany monarchie lasa tsy république intsony Madagasikara fa mpanjaka dictature. Tsy mampaninona ny Kotelela Maitsoambo raha ohatra ka didijadona no tiany Andry Rajoelina mpanjakana Madagasikara, raha ohatra ka hitondra amin'ny fampandrosoana. Kanefa ny tena zava-misy anefa Madagasikara ankehitriny dia laharana faharoa amin'ny firenena maty ny anohanana indrindra eran-tany ary ny fitondrany Andry Rajoelina no tompona andraikitra voalohany amin'izany. Miha-mahantra ny malagasy miakatra ny vidim-piainana sahirana tsy hita izay lazana azy intsony.
ilain'ny vahoaka malagasy ve ny dictature ataon'ny Rajoelina raha ohatra ka zay ny vokany? Mazava ho azy fa tsy ilaina ny dictature mitondra amin'ny fahantrana lalina. Ohatrany any ina moa tele fanjakana kely ty Sultan de Belouin. De zao raha ohatra nke ka filoha mpanosa Madagasikara de ikena hoe tsy maninona ary ataova raha dictature anao. Ohatra atao any Chine misy dictature any fa Chine puissance mondiale. Misy dictature any Russie fa Russie puissance mondiale. Any Corée du Nord ny dictature any Corée du Nord fa Corée du Nord afaka mandefa ina manana arme nucléaire afaka mandefa satellite ina vaisseau spatial. Fa dictature tsy dictature ny Rajoelina nefa ny olona fa ny Madagasikara faharoa am'izao tontolo zao amin'ny anoanana. Tamin'ny fitondran'ny Rajoelina no farany tsy nanjary indrindra ozany vazaha mpanao gazety na amin'ny Boursorama ao nilazany zany. Ridiculisen'ny africaine atao amin'ny fandaharana mot croisé hoe mbola tsy nisy pira ohatra ny Rajoelina tamin'ny fitondra hatramin'izay tena tsy namely mihitsy. Niakatra be ny vidin'entana ny tany fantrana avy 170 tamin'ny 2024 tafiakatra 220 ny tany fantrana am'izao fotoana izao. Ny inflation 13%, ny PIB par habitant tsy lazaina tsony, ny vanille potika tsisy raha manjary fotoana Rajoelina. Eto ampamaranana dia zao malasa eritreritra ny toejava misy ankehitriny. Miaina ao anatin'ny didy jadona ny malagasy. Tsy afaka miteny, tsy afaka maneho hevitra, tsy afaka manana zo feno ohatra ny vahoaka rehetra eran-tany. Ety amin'ny farany dia mampatsiahy ny vahoaka malagasy rehetra ikoty lehilahy Maitsoambo fa ny fifidianana izay nandeha teo dia fifidianana natao amboletra, natao forcé. Tsy nanaja lalam-panorenana, natao amin'ny fitsarana izany, natao amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana, na ny CENI na n'ireo tompona ndraiky mpanjakana isam-baratongany. Tsy nanaja ihany koa ny fifampirisahana, natao forcé daholo ny zavatra rehetra mba hampandanenana ny Rajoelina ary naomby izany. Ankehitriny nefa efa lany filoham-pirenena izy dia mbola atao amboletra ihany koa ny fianianana izay atao eo. Tsy azo atao ny maneho hevitra mahakasika ny tsy fankasitrahana ny fianianana izay ataony Rajoelina. Ndao enontsika ny fanehoan-kevitra kotelela Maitsoambo. Le fifidianana forcena fotsiny natao lohamboto fotsiny, amboletra fotsiny, tenena vaimanta fotsiny. Tsy nanaja lalàna, tsy nanaja ny ralam-panorenana, tsy nanaja ny fampiresahana, tsy nanaja ny izaniza, tsy te resaka amin'ny izaniza mihitsy fa de lohamboto hatramin'ny farany. De forcena ho lany satria akama daholo ny amin'ny ACC, akama ny amin'ny CENI, akama ny préfet, akama ny ina moa zany ny filoha mpisolotoerana, de akama rehetrarehetra io zany manao zay fomba rehetrrehetra. Ary zay ihany koa no mamarana ny vidéontsika androany. Azadino misabone sy manisy amin'ny vidéontsika amin'ny manaraka indray.